mbola vaovao mifandray amin'ny raharaha iny any dia nitondra ny fijery manoloana indrindra ny raharaha premier ministre Mauriciana teo aloha ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ny profesora Armanana Raniry ary Nosy ho an'ity mpampianatra pikaroka ity dia tranga tsy mahagaga ny visina fa mitsimbola ao Maurice. Noho ny fivoaran'ny zava-misy maneran-tany sy ny fitantanana ara-toe-karena no safidian'i Maurice, tsy mahagaga ny fisian'ny tompon'andraikitra ambony tafiditra ao anatin'ny raharaha famitsimbola hoy ny profesora Armanana Raniry ary Nosy. Ny faritsy ny antsoina hoe sud-ouest de l'océan Indien dia miazakazaka be ny raharaha politika sy ny toe-karen'ireo firenena izay lazaina hoe pays émergents. Anisan'izany ny firenena mauriciana. Dia tsara tokoa manamarika fa Maurice tao anatin'ny 20 taona zay dia tena niroborobo niazakazaka be ary jerena mivelara-tany Maurice nefa dia kely varavitsika raha ohatra ka mihoatra antsika malagasy ary ny nampandroso indrindra ny Mauriciana tatoato dia niresaka banka, niresaka fikirakirana vola reny spéculation financière reny dia fantatra tsara mihitsy fa i Maurice dia anisan'ny firenena toy ny Singapour zany izay nosy kely izay mandroso amin'ny alalan'ireny spéculation financière reny. Tsy mahagaga zany raha ohatra ka misy corruption na misy blanchiment d'argent any Maurice satria dia manaprofo zany fa ny firenena mauriciana dia niroborobo tamin'ny alalan'ny toe-karena izay baikony any ivelany, baikony vola, baikony fanotontoloana ara-toe-karena sy ara-bola. Ka raha voarangotra amin'izany ny premier ministre teo aloha dia tsy dia azo lazaina hoe mahavariana araka ny voalazako teo satria sarotra ny mikirakira vola ary raha ohatra ka te androso ianao, raha ohatra ka te ampitombo ny vola miasa ao amin'ny firenena anankiray ohatra ny any Maurice zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fampirarahana amin'ireo mpamatsy vola sy olona faran'izay ngeza eran'izao tontolo izao satria fataro fa amin'ny eran'izao tontolo izao ange raha ny tena marina tsy ny gouvernemanta no mandidy fa ireo mpanambola lehibe, ireo multinational ngeza be karazana marionnette fotsiny filoham-pirenena na filohan'ny gouvernemanta ohatra ny any Maurice na ny firenenkafa amin'izao fotoana izao na aorianan'ny Obama na aorianan'ny François Hollande sy filoham-pirenena maro. Raha ny vaovao miely maneran-tany dia ahina tafiditra ao anatin'ny olona anaovana fanadihadiana momba ny raharaha premier ministre Mauriciana teo aloha ny tompon'andraikitra malagasy tao anatin'ny tetezamida. Ny hevitra ho ary momba ny fisian'ny malagasy mety paingotra izay manomboka materialista kokoa izao tontolo izao dia mipotra-dolo zany zavatra zany ary tsy mety agaga koa raha ohatra hoe misy malagasy mety voaroro ihany zany satria tsika mifanila bodirindrina eto ihany matoa misy manan-karena tsy toko tsy firoana eto amin'ny firenena dia mazava ihany koa tafiditra anatin'izany réseau-ny manambola, réseau-ny olona matanjaka zany réseau-ny zavatra izay tsy dia hita maso ary tsy dia manara-dalàna satria zay ny fandehan-javatra eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ka atao ahoana moa fa dia anjarantsika olombelona no mieritreritra hoe inona ny valeur tokony mbola sotoavina mpanjinitsika indrindratsika eto Madagasikara dia manao ny fampihavanam-pirenena io tsy fampihavanana ara-politika fotsiny io fampihavanana amin'ny lafiny rehetra. Andrasana noho izany sy ny fivoaran'ity raharaha premier ministre Mauriciana teo aloha ity.